Salama daoly andao ratsika amin'ity vidéo ity hiresadresaka mahakasika anireo mpanakanto kalaza amin'izao fotoana izao sy ny fiainany tany aloha tany ampitahaintsika amin'ny izay misy azy ireo amin'izao fotoana izao ka maromaro moa ireo mpanakanto izay nitsongainay manokana ao anatin'ny ity vidéo ity fa misy ihany koa ireo izay tsy voatononay atao anatin'ity vidéo ity ka ho ataontsika amin'ny vidéo manaraka eo fa amin'ity indray mitoraka ity dia ny tena mpanakanto kalaza amin'izao tafiditra ato anatin'izy ity dia Andriambavilanitra, Stéphanie, Joanna, Viavy Sila, Black Nadia sy ny maro hafa. Ao ihany koa ireo izay mpanakanto lehilahy kalaza amin'izao fotoana izao. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany misy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha hiresaka anireo mpanakanto kalaza amin'izao isika dia maro ihany ny sedra izay nilalovan'izy ireo ary raha oharina tamin'ny fiainan'izy ireo taloha dia hita fa nisy fiovana goavana dia goavana ireo mpanakanto kalaza amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitsy tamin'izy ireo no niaina tao anatin'ny fantrana tanteraka na dia teo aza izany nefa dia tsy nataon'izy ireo nahakivy tamin'izay resaky ny kanto sy lamozika izay niainan'izy ireo izay fa nataon'izy ireo hankahery izy ireo hatrany izay sedra izay nilalovan'izy ireo izay. Raha eo amin'ny resaky ny hamanjan'izy ireo amin'ny ankehitriny no ampitahaintsika amin'ny sarin'izy ireo taloha be fon'izy ireo vao nanomboka niditra tamin'ny sehatry ny zavakanto izay dia somary mahalasa saina ihany ary somary mampitehomehy ihany indraindray fa tena manova zavatra tokoa ny vola ary mahabôgôsy marina kay nilaza sy ny fananam-bola rehefa ao aminao izany rehetra izany. Mahabôgôsy ary mahamanja ny vola marina tokoa izany. Ndao ane ho resahantsika ireto sarin'izy ireo taloha sy ny ankehitriny amin'izao raisintsika voalohany amin'izany ny mpanakanto Stéphanie izay niainga avy tany amin'ny tarika Tsakarao moa izany mpanakanto Stéphanie izany. Raha ny sary ny taloha no ampitahaina amin'ny sariny amin'izao ankehitriny izao dia hita fa tena niova izany mpanakanto Stéphanie izany. Na dia efa teo azy zany hamanjany tany am-piandohana fa amin'izao kosa hita fa nanantombo avo folo eny izany hamanjany Stéphanie tany aloha izany. Ao indray ny mpanakanto Tsiliva izay sady sombamboaka ny Morondava teo aloha. Raha ny mpanakanto Tsiliva no resahana dia mpitendry batery tao amin'ny tarika Tearano no niaingany ary isany tia mandihy moa izany mpanakanto Tsiliva izany. Fa raha ny sariny taloha no ampitahaina amin'ny ankehitriny dia tena hita fa zao izy vao tena bezesy tamin'izay ny mpanakanto Tsiliva izany raha oharina tamin'ireny sariny taloha ireny. Ny mpanakanto Andriambavilanitra Viavy Sila indray raha ampitahaina tamin'ny sariny fonizy mbola mpandihy tao amin'ny tarika Tianjama ny sariny amin'izao ankehitriny izao dia tena hita fa niova izany vehivavy Sila izany ary ny hamanja andro manalina izany Andriambavilanitra Viavy Sila izany. Izany hoe viavy garamaso moa araky ny filazany foana matetika amin'ireny hirany tany am-piandohana ireny ary isany nampiavaka azy moa ny fahaizany mandihy izay. Ny mpanakanto Mijaha indray raha nijery ny sarin'ny mpanakanto Mijaha izany tany am-piandohana dia tena hita fa bandy kely somary natsatsotsatso kely izany mpanakanto Mijaha izany fa ankehitriny nefa n'izany Mijaha izany dia tena niova be satria ny vola no maharangahy ary ny vola ihany koa no mahabôgôsy. Raha ny mpanakanto Andriambavilanitra Wendy Katalinahy indray
dia efa teo ihany izay amanjany zay na tany aloha na ankehitriny izao fa kosa ny eo amin'ny tarehy raha tany aloha dia hita fa tena mbola tarehin-jaza fa amin'izao kosa efa hita fa tarehy efa matotra izany tarehiny hoendika talina izany ary miamitombo andro manalina izany hamanjany andriambavilanitra hoendika talina izany zany ka tena hamanjany vehivavy ny mpanakanto barinjaka kilalaka indray raha nijery ny sariny izany barinjaka izany tany amin'ny fiandohana dia tena ohatrany sariny irony mpanao Shaolin Kid fony mbola kely tamin'ireny film Kung Fu kely taloha ireny raha mijery ny sariny izany mpanakanto barinjaka izany fa amin'izao ankehitriny kosa izany barinjaka izany dia tena hita fa mpanakanto izay tena efa tsy mavozo dépense intsony satria efa manambola tanteraka ny lehilahy amin'izao ankehitriny izao. Ny mpanakanto Rose indray raha ampitahaina amin'ny sariny taloha fony izy mbola niaina sy monina tany Bealanana izany mpanakanto Rose zany dia tena hita fa niova tanteraka izany ankehitriny satria efa monina sy mipetraka any ampitandranomasina ny vehivavy ary hita fa tena nitombo ny hamanjany izany mpanakanto Rose zany. Ny mpanakanto Ayona Edge indray na Jean ny tena anarany dia tena hita fa niova tanteraka izany mpanakanto Ayona Edge zany amin'izao ankehitriny izao raha mijery ny sariny taloha angamba ny mety tsy nahataratara any mpanakanto Tansimena mihitsy raha nijery an'izany mpanakanto Ayona Edge zany izay hita fa tena efa niova tanteraka ny endriny amin'izao fotoana izao satria efa lasa millionnaire manina moa izany mpanakanto Ayona Edge zany amin'izao ankehitriny izao. Ny mpanakanto Denise indray izay vady andefomandry ny mpanakanto Chaîne raha nijery ny sariny taloha no ampitahaina amin'ny sariny amin'izao ankehitriny izao dia ataoko fa mifanalavitra tanteraka izany hamanjany mpanakanto Dinaise zany raha ny sariny taloha sy ankehitriny no ampitahaina satria tena vereziny lavitra dia lavitra tokoa ny sariny tany aloha be tany na dia efa teo aza ny fahaizany mihira sy ny hamangany feony fa ny teo amin'ny tarehy kosa dia tena niova tanteraka izany mpanakanto andriambavilanitra Dinaise zany amin'izao ankehitriny izao. Ny mpanakanto Bigemji indray lehilahy manambola raha ampitahaina amin'ny sariny fony izy mbola nihira anirony vaky lakorobe irony ny sariny amin'izao ankehitriny izao dia ohatrany mahita an'izany koto lehilahy mahitso ambo izany ny sariny taloha fony izy mbola nihira vaky lakorobe fa amin'izao kosa dia tena niova tanteraka izany lehilahy manambola izay reharehan'iny antalahy iray manontolo iny. Eo ihany koa ny mpanakanto Joanna raha mijery ny sariny mpanakanto Joanna fony izy mbola nanao pazapa raha ampitahaina amin'ny sariny amin'izao ankehitriny izao izay efa mipetraka any ampitandranomasina any dia tahaka ny mahita any Rosalinda no mahita an'izany mpanakanto Joanna izany amin'izao ankehitriny izao fa ny taloha kosa tena mbola tsy tena ao Ny mpanakanto Black Nadia indray raha izany Black Nadia izany no resahana ampitahaina amin'ny sariny fony izy mbola mpandihy no sady mpihira tao amin'ny tarika Tansimena dia hita fa tena mifanalavitra tanteraka izany hamanjany Black Nadia teo aloha sy ny amin'izao ankehitriny izao raha izay no resahana ka tena mahamanja marina ny fananam-bola. Ireo aloha izany no artista izay nosokajintsika tao anatin'ity video ity fa horesantsika eo ny manaraka. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tao tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.